miarabatsika Antananarivo manao izao fanambarana izao ny tenako amin'ny matompona andraikitra voalohany ahy eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Raha nandray ity toerana ity ny tenako dia tanjoko ary mbola ijoroako androany ary efa 10 taona lasa ny anome tsara indrindra afaty amiko mba anadio andamina ary hitondra ny tsara indrindra mba hisy fiantraikany vantana amponina Antananarivo ny asa rehetra izay tanterahanay mpiara-miasa izay miisa 4000 eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo iarahana amin'ireo mpanolotsaina 350. Ny tanjona dia iray anasoa anatsara ny fiainam-ponina Antananarivo. Reny aho ia foana ny mponina Antananarivo ny tenako ary ny mponina Antananarivo tsy akanavaka. Vonina iara-iasa amin'izay rehetra anasoana Antananarivo ary mangataka fahendrena amin'Andriamanitra isan'andro ary mangataka aminareo mba hivavaka ho ahy. Dia misaotra anareo ny eno ahy. Tena hitanay tokoa arianinay ny fanambarana nataony ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra raha matoa ben'ny tanàna zany. Ny mahagaga sy mahavariana fotsiny dia izao. Raha ohatra ka nisy ny fisambolana tsy ara-dralina nazo anay mpanolotsaina ny tanàna anankitelo tamin'ny 7 ny volana septambra dia nitoy zany ny sous contrôle judiciaire izay zany hoe tapenam-bava tsy mahazo miteny ary tsy mahazo mipotra na radio na télé ary tsy mahazo mipotra ihany koa teny amin'ilay fitakina ny olona jiro sy rano teny Ambojatova tamin'ny 15 volana septambra. Taorian'izay moa dia nitoy ny grevy dia nikorotana teto Antananarivo renivohitra. Fanontaniana napetraka tamin'iny dia nangina ny premier magistrat de la ville, nangina madame le maire. Ka ny fanontaniana androany firmoandroany fa 7 ny volana oktobra ataoko hoe ray volana ty aoriana raha matoa ben'ny tanàna vao ahenona teny dia verinay fa tsy fahamatorana ary tsy fandraisana andraikitra tanteraka tamin'ny zava-misy amin'ny premier magistrat de la ville commune urbaine Antananarivo anazy. Ka iverinay fa zavatra nyteneniny teo dia tsy dia hitanay loatra hoe inona tsy moa zany karazana dokotera aorianan'ny fahafatesana fa zava-misy efa tsy filoham-pirenena intsony ilay filoham-pirenena ny teo aloha ka dia anjara ny angambany mandinika eto. Ianao anisan'ny eninay tery amin'ny 13 mai nangataka ny fametraha-pialany ben'ny tanàna mitovy zany amin'ny iverinay fa ny asanay amin'ny mampanolotsaina ny tanàna dia tsy mpangataka fametraha-pialana ary fitakina jiro sy rano olona jiro sy rano no nanomboanay an'ity tantara ity. Fa rehefa tsy navelany potra izay tamin'ny tao anatin'ny grevy dia manerana Madagasikara no ny grevy ary ny afara tamin'ny fangatana fametraha-pialana Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy izahay zany nanonga-panjakana tsy fanongana-panjakana ny ataonay fa fitakina olana jiro sy rano. Fa rehefa ny vahoaka malagasy no niteny hoe miala Rajoelina dia tsy hitanay dia maharatsy an'izany dia ino izay mba niteny hoe raha izay no mety ary izay mihitsy ny olana teto amin'ny tasy firenena dia nangataka koa izay hoe aloha miala Rajoelina. Fa ny olana dia izao voateninay tokoa teo amin'ny 13 mai hoe rehefa tsy indraindraikitra raha matoa ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia angatanay koa fametraha-pialany. Ka iverinay mba tsy mpangataka fametraha-pialana izay fa teny antsipo any manam-panary iny amin'ny fisafisainy mana-tsaina. Iny ary ngamba misy zavatra tsara patsahevina antsika ihany fa raha ny tenako aloha dia mpitondra teny tsy manaiky lembena izay vondrona tarihan'izy telo menada izay mpanolotsaina ny tanàna Babaly Elie Clémence maromaro izay ao aorianao. Te hilaza amintsika izay fa raha mitondra amin'ity tolona ity taretin'izy telo menada miaraka ny vovonana tsy manaiky lembenana efa nambarana hiatrano fa tsy misy fanongana-panjakana dia manamarina zany zava-misy amin'izao fotoana izao
fa ara-dalàna sy masina ny tolona zay notariany tsy manaiky lebenana zay sy telo menatany vovolana ekilohany zany satria na ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana raha dia niteny hoe tsy mivoaka ny lalam-pandrenana isika zany zava-dehibe zay mazava zany fa eo amin'ny lafiny fitsarana lafiny ara-diplomatika lafiny ara-pitantanana dia afaka mandroso tsara iasa ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoha-panjakana ny filoha Randriandrina Mikaela amin'izao fotoana izao etona izahay manamafia ny teny izay nataony filohan'ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana ho an'ny filoha teo aloha sy ny mpanohitra mba hanatsahatra amin'izay zany ny fomba fanenjehana amin'ny alalan'ny eo fanovana-panjakana fa efa ny mpiaro ny lalam-pandrenana nanambara tamin'ny fomba ofisialy androany ary nanaraka ny fentitry ny lalam-pandrenana ny fianianana nataon'ny filoha-panjakana tamin'ity androany ity miantso azy ireo ihany koa zay tsy alay-panahy intsony fa hitoetra ao anatin'ilay hoe fahazakana ny demokrasia amin'ny alalan'ny feom-bahoaka tolom-bahoaka ny atrehantsika zany amin'izao fotoana izao dia niatrika ny tena fampandrosoana sy ny fanovana arak'izay etaeta teny akanja ho anay vovonana tsy manaiky lembehana tarihany Rakotoary Sofaniry Alban raha ary nirina Clémence Rafarala Lilia dia tazominay hatrany ny prinsipe mitolona dia hametraka fanovana hametraka fahafana ho an'i Madagasikara tena mba hitondra fampandrosoana zay dia efa nanolo-tanana ary efa natsipinay tamin'ny filoha nisosokevitra lehibe an'ny tena hitondrana an'izany fanovana izany satria nametraka dia tanana lehibe teo anatrehan'ny zao tolona izao tolona farany tena ainga n'ity tolona ity ary raha nahita isika tsy nisy pôbasy tany amin'ny lampam-panjakana ary tanteraka ihany koa ilay firaisan-kina ny malagasy dikan'izany raha aingana zany nanatanterahana ny tolona na izany ary miondrika ampanazany zay eo anatrehan'ireo nodimandry sy ireo naratra dia verina ihany koa fa tokony ho aingana ihany koa zany ny fanovana zay apetraka tsy vohita le izy ary tsy moramora fa zay zany dia mieritreritra hoe malagasy rehetra misy no antsonay zany hifanometanana ny filoha-panjakana Randriandrina Mikaela sy ireo rehetra zay iara-iasa aminy mahatoky azy isika ary mila mahatoky isika fa efa akaiky izay fandaminana zay ary izahay dia tena hanolotsainy hitondra n'izay tena hevitra rehetra hitondra n'izay tena mety ho traika efa rehetra ny ekipa rehetra atao anatin'izany tsy manaiky lembenana tarihan'izy telo menada zay hitantsika marobe misy moa be ny tanàna olo mafidy misy mpanao politika misy mpitarika fikambanana misy ihany koa mpitandrina sy ny sisa ao anatin'izany vovonana izany dia akasitranay vaoaka malagasy farany ny programme rapitso dia omeko anisy telo menada Clémence no resaka an'izay mikasika ny programme rapitso dia etona aloha manantitra ny fiaravana ny tafapetraka somatsara moa zany amin'ny filoha-panjakana Mikaela Randriandrina eto Madagasikara moa zany fa ho an'ny programme rapitso satria be diabe manontany hoe tapitra treo hoe zany ny tolona eny tokoa efa eny rahantsika nahita teo fa iny lanonana iny mamarana azy amin'ny fomba ofisialy saingy marobe ny vahoaka no te aneo an'izany fifaliana izany na eto Antananarivo io na any amin'ny faritra dia nanapa-kevitra zany ny komity mpandrindra ny tolona ho amin'ny rapitso fa hisy ndia ataontsika hoe fionam-be indray eo amin'ny telo ambin'ny folo Mey izay ho marika fanakatonana tanteraka ity tolona 2024 ho amin'ny fanarenana ny firenena ity hanasana na ny vahoaka n'Antananarivo na ny vahoaka any amin'ny faritra na ny rehetrarehetra mihitsy zany na neo commune manodidina n'Antananarivo rehetra mafana zany voalohany aloha miara-miombom-bavaka ny amin'ny fahazahoana ny fandresena faharoa manarakarak'izay miara-mifaly ihany koa isika rehetra satria tratra ny tanjona ary ombanay manana tanteraka ny zavatra nyteneny ny filoha-panjakana teo hoe miaina tao anatin'ny fanakijana miaina tao anatin'ny resaka hoe teritery ny kolikoly sy ny tsy fahaiza-mitantana ny firenena nandritra ny taona maro ka mendrika mihitsy raha mifaly ny vahoaka afaka tao anatin'izany geja maro samihafa izany dia rapitso zany ny fotoana amin'ny folora eny amin'ny kianjan'ny telo ambin'ny folo Mey amin'ny afisina trany hanasana atsika rehetra ary ny any amin'ny faritra ihany koa izay nanao ny fangatahana mikasika an'izay fikarakarana izay dia hasaina mba hiara-entana zany tsika ao anatin'izay satria inona maromaro na fa andeha
amin'ny fahitalafi-pirenena izany andeha atontsika hoe fiarahana amin'ny totoretika amin'ny fahazahoana ny fandresena taorianan'izay tolo-bahoaka ny rahantsika voaka malagasy rehetra izay ny rahantsika nahita ny zavatra rehetra ny seho androany anisan'ny mifampitahorana hatramin'izay foana ny amin'ny hoe tsy reconnu eo anatrehany fiombona miraisam-pirenena na communauté internationale ka eto zay dia mitondra fisaorana manokana ho an'ny diplomaty reo maso ivo zay nanome voninahitra sy nanatrika an'izao fotoana izao zay heverina efa tena hoe réaction par rapport aux zavatra mitranga zany Loatra izay, zavatra malagasy anafa, mihinao matoa zany miova dia zavatra rehetra dia miova koa zany ny fiainantsika malagasy. Ianao anisan'ny tolona nato be mihitsy misy antony manokana fe. Ie tena nisy antony manokana indrindra ho an'ny tanora malagasy aloha zany. Dia teo ihany koa ilay tamin'ilay resaka eritseritra ao anaty anjevavy iny zany tena nijoroka tena tsy zakatra mihitsy ilay eritseritra Inona ny afatra anao zany? Mijoroa mahasa aza matahotra tena mijoroa aza matahotra ninina zava-miseho aza matahotra mihitsy. Ahoana zany le ataontsika hoe ny fanehoan-kevitra anao zany par rapport amin'ny zavatra hitako angambany hoe mety anampiana kely anazy na mety efa voalaza teo ihany koa tsara kokoa tsika malagasy raha mahalotena amin'izay eo misehatra rehetrarehetra eo misehatra fitantanam-bola tsy voatery fanampiana foana isika vao mety tafita tena tsara maleotena amin'izay ina moa le faleotevana anatsika ny faleotena voalohany faleovatena voalohany tokony anatsika fitradraran'ilay fivondany dia tokony hoe tsika malagasy mihitsy manara-maso endrefotry amin'ilay izy mba tsisy ilay fanararotana manko hoe misy volamena voaka zao taona ary ohatran'izao taona voaka ary ny famarotana lavanila ihany koa tokony asiana fijanonana kely ka io ny fois zay lazain'izy ireo tsy haiko raha marina na hoe diso zany hoe zay fa mbola manasa tokona lavanila betsaka hono zareo ny ivelany dia andao ary ajanona kely bebebe koa fa masisika lavanila an'zareo fa io ny fois zareo fa zareo mitady anazy dia izay tsika aveo vao mamoaka lavanila ankoatran'izay ihany koa namany mety tsy mbola velabelarin'ny filoham-pirenena vaovaontsika toerana dia mahakasika fampianarana sy ny fahasalamam-bahoaka reveriko foana ny fandriam-pahalemana efa nresadresany teo nefa zomany hoe somary hoe FDBNisme moa zany tena teneny hoe ireo zany ny zavatra hoe lahara-pahamiana amin'izay no jereny familo fa manam-pahendrena i colonel Mecaire mino amin'izay fa androso hoe voaka malagasy izay mifangatafy taminazy manko teo hoe voaka colonel Mecaire mba tsy verina hitolona nitsolo zay fa aleo mba nitolona manaraka izay ataonay dia mba hoan'ny fampandrosoana sisa no ataonay eo anatin'ny fampandrosoana dia zao zavatra jerina tanora hoe le rafitra mivaina afaka maneho hevitra moa zany androany hoe aleo ny ministera isan-tsokaziny aleo io zareo nifidy an'izay minisitra mety amin'izareo amin'izay manko sisiny hoe tsy nihy tamina indray le ministra napetraka fa aleo zareo safidy dia ministra mety amin'izay hitalizy hoe le seza no mitady an'ilay olona fa tsy le olona no mitady seza izay moa zany mba hevitra kely avakiamiko ao anatin'ilay fanovana rafitra voalohany indrindra koa nandeny ary ny ACC teo hoe mahatsapa ilay zavatra ohatrohatran'izao mahitsy be ny antena ny ACC toko dia tsy maintsy ravaina raha tiana ny ampanjakany hoe ny lalam-panorenana no fehan'ny olona tsirairay avy fa tsy ny olona anankiray no feny lalam-panorenana ankoatran'izay ihany koa mila ravaina fanak'izay nge nasinia mba ahafahana manao an'ilay hoe fifidianana ara-drariny ankoatran'izay ihany koa mila ravaina ihany koa ny bianko satria raha mandinikinareo tsy mbola nisy olona voasaka ny bianko zany tsy mbola nisy mpanao kolokolo voasaka ny bianko zany rehefa manam-pahefana dia tsy voasaka ny bianko ohatrohatran'izay zany efa naovana rafitra fara mbola vonina fako dia miaina moa zany dia vonina foana zay no revitra aveko foana io plasy io ny plasy no mitady olona fa tsy ny olona no mitady plasy makasitraka teo afatra ataonao ho an'ireo tanora ny afatrako manokana ameko ny tanora dia zao efijery fampianarana zao io colonel dia rehefa mianatra raiky izy dia tena mianara fa tsy fidinao anay te hianatra teo aloha teo tena hoe te hianatra nefa tsy afaka nianatra fa mahereza fa ny fiainana tsy vita miperaperaka fotsiny fa vita mitena hoe fiaretana tena hoe mikiry ianao tsy matory vao manalina dia mizaha dia zao ihany koa atambarina fihavanana
fa nahita teo deo hoe somary sarasaraka kelitsika izay mizay tsy fampino a fa ny afatra favoany a ampitambatsika izay olona fametanana amintsika rehetra ary misy koa fa nareo a efa mitanana amiko mifanarenana firenena tsy voatery toerana reto vao afaka manao asa ianareo a fa nampisehoanareo manodidina anareo re marina ka tena génération izay makasitraka réaction kely fotsiny par rapport am'le ezamasany isandoany faly faly gamany raha amin'ny ohatran'izay na latsaka an'izay tsy misy satria atao anatin'ny fotoana foimonja no niadivana dia tonga le valy zany le tolona zany hoe nazavona fandresena dia atsika resaka angambany a tsy ino ny tena tolona indray zao a fa miaraka mitatana sy ahafahana hoe miaraka mandroso indray a any amin'le fanovandravitra izany hoe raha mahita zany tsika aloha zao any amin'ny tambazotra sy ny rehetra iny efa masamy teny daholo ny olona masamy teny daholo ny olona izay angamba nengeny hoe isy eno fa raha zavatra hita aloha hatreto zany dia misy mentsika tsika rehefa ohatrany hoe manao publication kely tsika rehefa nyteny a dia mezaky ny mama ireo zay tandrify an'izay zavatra zay a afahantsika hoe mahazo valomafakoa eo eo ny nareo ve mety hoe misy zavatra hafa mety hoe takinareo mba tatiavinareo influenceur tsy haiko aminay manokana sa ho an'ny vahoaka malagasy anareo influenceur raha ho anay influenceur manokana adina atao ihany iny dia mipetraka toy ny vahoaka tota ihany zay zany hoe ny tolona fa tsy nanony zay teo anatin'izay na influenceur na zavatra tonga dia hoe vahoaka fotsiny ihany tsy mangataka zavatra ho anay manokana zay fa ny zavatra angatahanay a dia ho an'ny vahoaka malagasy a izany hoe araky ny fampiresahana teo dia hoe pe du peuple ao anatin'le izy a liberté d'expression afaka miteny foana ny olona kotrany hoe manatevateva sy ny karazany a dia izany hoe miokana bebe kokoa any amin'ilay hoe vahoaka mihitsy zany le izy a fa tsy fotsiny hoe ho anay irery any satria izay fantatra na hoe ho an'iretsy any satria rehefa nanao an'izay a izay angambany